atreto zany tsika dia misy centre commercial aloha dia manana 1600 mètres carrés atao zany ao anatiny izay hipetrahan'ireo botika maromaro. Dia misy ny food court izay ahitana ny manda, ahitana ny Ouest Delice, ahitana ny Fasta la Basse-Cour, misy ihany koa ny boulangerie sy ny pâtisserie. Dia ahitana ihany koa ilay toerana malalaka izay maha-food court azy moa zany dia izay fisakafoanana rehetrarehetra. Dia misy ihany koa ny azo lazaina ho libre service izy izay mampiavaka indrindra ny centre commercial Ouest Interne ity, satria ilay libre service io zany dia tsy mbola misy any amin'ny toerana rehetrarehetra izay ahitantsika ny toeram-pivarotana ngezabe ohatran'ireny. Ny mahasamihafa ny libre service io moa zany dia ny zareo manana an'ilay hoe mois à terme, zany hoe ny volana anankiray zany mety hoe zavatra anankiray fotsiny no maseho an'zareo fa mitohy ihany maha libre service azy. Eo ihany koa ny boutique izay amin'ny centre commercial azy dia mivarotra ny rehetrarehetra, ny fitafiana, ny kiraro, rehetrarehetra izay ohatran'ny fahitantsika any amin'ireny centre commercial ireny, fa izany hisy ireo birao izay natao hanamaivana ny mpanjifa amin'ity lalana numéro 1 ity eto à Madagasikara. Izay moa zany no tena hoe fifalipohan'ny toeran'ny olona avy aty amin'ity andrefana ity dia mba hideserviran'ity axe ity zany. Eo amin'ny 30 ny boutique ao izay misy ny 15 mètres carrés dia misy ny 25 mètres carrés. Dia tsika moa zany satria izy vao nisokatra androany raha fomba ofisialy mbola manasantsika rehetra izay manan-kevitra mbola handray anjara satria mbola malalaka dia malalaka ny toerana, efa misy manao ny réservation kanefa kosa manainga antsika rehetra ho tonga ho antsika izay manana fivarotana fanao amin'ny centre commercial ohatran'ireny.